Firarintsono atao amin'ny besin'ny maro any tokantrano dia falitafaraka aminareo indray atao anatin'ny fandarana famoa misy menimenina be ao anaty page ao hoe fa le famoa fe tsy maintsy atao alarobia ariva valora nga le film tsy haiko ino zany film alefanareo zany dia misy miteny ndray fa nareo mety gasy nareo dia misy miteny mihitsy le famoa ihany ndangano milay valora nga andeha le famoa fa dia inona moa fa ataontsika ohatran'ny tokosira samba mandray ny tandrifiny eo hoe dia ry zareo ihany mahita zay mampilamina hoe inona no mety inona no alefa ndray aloha fa dia mba mifambindimbindy eo zany fa dia soavatsara ten'Andriamanitra amintsika menakavy fa soavana antsika rehetra amin'izany irendozy irena tambo anaraka indray nareo anty fandarana famoa ty mbola anoy kely resaka fasana zay sy mialy amin'ity andro anio ty hamafisiny zay araha aby zay lasa tsy mety milamina vera nga le voloko ne zay fa mba rerakirina kary amin'ny any alboty amin'ity rivotro ty za tenenina zay tenenina ny tefy aloha fa manakompatanana kely atsika rehetrarehetra ary tokantrano azenjeny fandarana famoa am'izao raha sy fotoana izao resaka fasana aloha zao fa tsy resaka volo e le izy nge tsy hoe ratsy eny e fa tsara le teneniny tefy le katalogy rehetrarehetra indray mandeha isan-kerinandro miala manova an'io katalogy rehefa tonga ao ianao dia tsy mila miteny rehefa tonga dia hainy hoe ohatr'izao zany ohatr'izao hafa izy indray dia maneva foana an'le endrika mifanaraka foana amin'le paozy ianao koa mahay an'le fiakanjo hoe mety rehefa ohatrohatr'izao le volo dia zao le fiakanjo atao dia isorana be da be any ela moa zany amin'izay fanohanana fomba ofisialy zay fa dia iroso ao anatin'ny resaka fasantsika lavalava sy somary mivalapatra tsika tao anatin'izay ary mbola tohizantsika moa tsy mety vita izy ty ry ihany koa fa asa raha hoe ho faranana androany raha misy miaraka aloha zany somary somary niompana bebe kokoa tany amin'ny resaka fanamboarana fanorenana tamin'ny resaka fasana teo ary tena lavalava mihitsy zay ka somary fitinina kely aloha mialohan'ny anohizana azy mbola ho voaresako eto veny ny fomba nanamboarana fasana tsy hoe nanao hatramin'ny voalohany fa hoe zao mijery andro makary vita ny fasana vita ny chocolat ampiana tsaramaso kely dia vita ny chocolat ampiana ronono velona kely tadidiko tapoka tadidinao tapoka anao fasana rehefa anao fasana zay dia mazava ho azy fa hamindra razana ikarakara hitokana tsangam-bato fa tsy hoe anao fasana andevenana ny manao fasana dia mety hoe feno le ray taloha na misy sanatria le taranaka manomboka manary fifehezana manota fady dia miketrika hanamboatra tsangam-bato vaovao zay ny anton'le hoe anaovana fasana fa tsy hoe misimisy vola fotsiny dia antsika hanao fasana fa tsy mety zay fa misy antony mihitsy matoa manao fasana saropady io tsy azo ataoko nanga fa tsy maintsy ilana mpanandro ray aman-dreny mahalala ny fomba sy ny fanao zay no miresaka raha vao hoe fasana zay le ho atao rehefa manao fasana io maromaro kely ny fombafomba tsy maintsy arahana fa ny mpanandro moa ny tena miantoka ainga betsaka ao anatiny mampanaraka ny fomba sy ny fady rehetra zay tokony ho tandremana mandra-pahavitany tsy fanao no miteny hoe anao fasana ho anao fa hoe anao tsangam-bato ho an'ny kiakisineny ho an'ny ray aman-dreny lehibe ho an'ny razambe zavatra ohatr' zany ny fiteny fa tsy hoe manao fasana ho anao manjary lasa sanatry avy ny vava mirary loza miantso loza fa ny loza ohatry ny elika rehefa toatoaina ty dia tamy io ohatr'izay ny zavatra misy zay zany ny tena ataoko fotsiny hoe fenitra lehibe rehefa mandeha ny fanaovam-pasana misy le hoe rehefa avy mijery an'izay andro zany ny mpanandro sy ny tariny rehetrarehetra dia misy an'le mijery an'le toerana hoe eriny toerana anaovana an'le izy efa andresahako ihany hoe atao amin'ny toerana avoavo ny fasana fa ialana ny lohasa mba ialana amin'ny amandona sy ny aizina dia rehefa hita ny toerana dia lasa amin'izay le mandeha mijery fatambato moa le fiteny azy le jerena amin'izay zany le vato atao dia rehefa hita ny velaran'le vato lampy ilaina dia misy amin'izay le fomba le hoe manenda bato dia rehefa vita indray no manenda bato dia hotarihana ody tsy ody moa zany hotarihana ho any amin'le toerana amin'izay le vato dia eo amin'izay le miantso mpangara bato dia manao an'iny fomba indray dia rehefa tafapetraka soamatsara dia ataony vonomby mamonompo sao bato zay ny filaza azy dia iny amin'izay zay vao hanompoka ny fikarakarana ny fananganana an'le fasana zany tsy karamany ozy fa ny mpandrary vato ihany no mikarama fa ny akoatr'izay rehetra dia valy tanana daholo no ifanaovana ny fasana fempihavanana ihany koa zay amintsika malagasy zay ngamba zany no fampitinana
tsotsotra kely mialy fa azon'ny olona atao ihany no mijery mifandarana tamin'ny heriny ao anatin'ny page Facebook ny Malagasy TV mandeha any anaty YouTube any koa reny zavatra reny dia azonareo atao soamatsara no mijery amin'ny ora sy ny fotoana ny toerana sy ny sehatra zay mampety anareo tsirairay avy rehefa voajoro le fasana dia mbola tsy vitaina hatramin'ny farany fa misy vato mbola tsy apetraka zay ao fa rehefa amin'le manitsika razana voalohany ao dia amin'iny fotoana iny no amitana anararotana amitana n'le fasana satria amin'izay izy zany efa misy razana amin'izay ao anatiny zay toerana mbola tsy misy razana ao dia mbola asiana vatan'akondro mbola solo-paty ny fiantso azy satria raha voanona le fasana dia ndao ihany mandeha maka ihany izy zay zany le fomba zay ie misaotra anao amin'izay famitinana izay ary nisy nanontany ihany koa ihany koa ankoatran'le ato aloha zany zay ho asesika eo moa zany rehefa avy eo hoe raha ohatra zany ka dimy menadary zareo ny zanaky ny ray aman-dreniny dia azo atao hoe izy dimy menadary eo zany samy nanam-bola daholo dia samy manao fasana ho andro zareo tsirairay avy lasa misara menakavy mora zay fa amin'le madimy menadany ny lehilahy zao tokony mbola ao amin'ny fasana misy ao ihany ny lehilahy moa miandro vohitra ny lehilahy miandro tanàna fa ny vehivavy anie tsy manao fasana ny vehivavy mitondra ny kibony velona dia tsy mahazo mitondra ny kibony maty fa ny lehilahy ao amin'ny fianakaviana ny manao fasana ny vehivavy koa manara-bady manaraka any misy azy ka tsy any ambohitra olona ianao ny andeha amorona fasana fa reo samy lehilahy reo no manao ny tsangam-bato ao an-tanàna raha sanatry avy ny vava ka misy antony tsy maintsy hoe ikisahany sasany tsy fantatra mety fijery tsy mitovy mety misy hoe araka le ndresako teo manary fifehezana dia manota fady na ohatra zany dia misy ny mikisaka dia tsy mampanina ihany zay fa zany hoe atao tenerana foana moa ny zavatra rehetra ie be mpanontany be ihany koa efa maninona kay ny fasana tsy azo tondrona ny fasana dia misy fanahy eny amin'ireny tahaka ny hoe tendrombohitra ihany io dia ny tendrombohitra zao dia matetika hivezivezen'ny fanahy ny lohasa dia hivezivezen'ny fanahy ka samy tsy fanondro reny isika dia mila manana le fahazarana na amin'ny andavanandro fotsiny zao azy rehefa manondro raha tsy maintsy hanondro dia elao ty fa alao matao mondro foana le zay le manondro alao mondrina foana izy dia manondro fotsiny hoe eriana ny ery na eriana ny ery fa tsy fanao mihitsy ty fa rehefa le manao an'ity zany ianao dia eritrereto fotsiny hoe misy fanahy mandalo eo misy fanahy mafimafy eo dia tsy mety aminao zay tsy zakanao zay dia na ianao zany malany azy raha laninao moa izy tsy nanininy fa indraindray sao dia tsy ho laninao izy dia ho avy aminao amin'izay koa ny loza amaly izy satria ity tanantsika manondro ity tompoko dia misy hery avoakany sy alefany io mako zany zay no teneniko zany hoe le hery zany ohatrany hoe olona marary dia sotominao ny aretina fa andefasanao koa izy hery anonotra ny ainy zany ohatran'izay le zavatra tokony misy ka tsy ny olona rehetra no mahay an'izay fa zavatra manokana kely mihitsy zany zay mampatonga an'le hitanareo zao ohatra zao hoe avy manao massage zany zao le mpanotra dia vita ny massage dia iny nakapony kely amin'ny rindrina ny tanany nakapony kely amin'ny tany ny tanany ohatra satria misy zavatra esorina ao misy zavatra alana fa rehefa tsy zay izy indray marary ohatra zao hoe marary nify le olona oriny ka raisiny tonga dia mio ihany izy dia efa maina na le mpanotra nianatra na le olona mananatalenta indrindrandrindra fa na izany na tsy zany resaka reiki azo ianarana ny magnétisme azo ianarana zavatra ohatran'izany fa io koa ny hasin'ny tananao sy ny hasin'ny vavanao no mikanto foana io le resako hoe masom-bava miteny masy-tana mandray misy ny olona tsy mahay manavaka ny tanany madio sy ny maloto fa ohatra hoe ny tanany mandray tay ihany no mitondra hanina makany am-bavany azafady amin'izay fiteny zay fa zay zany zavatra tokony hiavaka zao ohatra eo amintsika tandro hasina fotsiny zay hoe le hasina dia zavatra tsy hita maso karazana hery tsy hita maso kanefa raha voaloto na voasimba na voasembana dia mahatsiaro sika fa tsisy mety tsony ny zavatra atao inony tsika amin'izay fotoan'izay maty hasina na hoe mitsika sina hoe mitsika hasina maninona raha ohatra zao hoe eo anaty manana evietsika ohatra zao atrano anasana vilisy ohatra zany na ery amin'ny bassin ohatra sika manasa vilisy sotro sy ohatran'izany dia hoentina amin'ny koveta dia sendra latsaka tapoka anaty bassin nefa sady fanasanao lamba eo fa tia koveta manokana fotsiny fikarakaranao sakafo fa tsy hoe tia koniko sady koveta andamba zany hoe fa zavatra tsy eto mihitsy fa hoe noentina tamin'ny koveta teo le izy dia sendra latsaka atao anaty bassin ohatra le sotro na le forseta na le antsy dia inona no ataontsika neny eo na dado
ao mba meo le peratra volamena ny dada aloha atao inona anasana an'ity satria mahatsapa ihany ianao fa maloto raha maloto io inona ny tsy anasana fotsiny an'io amin'ny rano sy ny savony fa mahatsapa ianao fa misy hasina very na miilana na mitsikasina ao amin'le izy de tsy maintsy ianao mamerina sy manarina zay amin'ny laoniny na ianao tonga de manao hoe aiza aloha le volafotsy de lomana kely amin'ny ranom-bolafotsy elaela ao izy aloha de vita zay vao amerina indray ampiasaina ohatran'izay io raha sanatria isika mandeha eny an-dalana eny mifiritiany raha-mipotaka be maloto be na ohatra zany maninona ary tsika ny tonga de mahalala hoe ndeha andro ary tsy vita amin'ny mandro fa hoe tena asiako volafotsy ty na asiako volamena ty na isotro ranom-bolafotsy rano nasiana volafotsy fa tsy hoe ranom-bolafotsy argent colloidal akory fa so de hijabaka aloha hiavaka tsara de ohatran'izay zany le izy mahalalitsika fa misy hasina tandrovana sy tandremana ao anatin'le izy avy amin'inona no natonga nahako ny resaka an'izany rehetrarehetra zany teo moa zany le hoe hery avy amin'le fanondrona hoe raha manondro ianao de misy hery avoaka ny tananao iny makany ka raha resinao le any tsy mampanino zay fa ndraindraiky ohatsy ho resinao le any aloha tsy manondronondro fahatany fa manimba zavatra de zay no mahatonga le hoe ty nanondro fasana de ny atsika le kilalao taloha karazana kilalao no nitondrandro bebe azy hoe raha sendra sanatria nahatondro fasana de roraina ny tanana fa mahaboka mahaboka ono ka ianao ve moa boka amin'inona fa le boka resana de le mondro fa tsy hoe boka lasa akory le rantsana akory fa mahamondro rantsana ony ny manondro fasana inona zany no hevitra zay ao ambadika de hoe le izy misy fanahy ka sao de tsy zakanao le fanahy tondronao zay mivezivezy eny de ianao no simba ka tsy mety ty mifanondrotondro ty na samy olombelona fotsiny aza de miteny an'la efa zava-dozy zay de tezitra le olona am'izay fotoan'izay hoe zaza tondrotondrolona raha sendra mifamaly fotsiny aza mifanondro tondro zany hoe midika fa misy zavatra alefan'ny olona any mampatsiaka kely ana olona anankiray zay io ty manondro tondro manao an'izao io eritreritra fotsiny ihany fa tsy misy ifandraisany akory ay ve fanazavana lava be ty resaka manondronondro ty taloha moa le hoe tondrotondro izay mangetotra misy bibikely iny le hoe tondrotondro izay mangetotra zao misy pikabarina novany iny rany hoe tondrotondro izay mandefitra indray ony fa izy no mandefitra indrindra indray ony de mba izy lalina izy ty raha matoa sotranao aloha rangaha am'izay fanazavana lavalava am'resaka fanondro zay mino fa afapotsika fa ono mety vera hoe anaran'olona mbola velona apetako eo amin'ny fasana ohatra hoe taranaky zao nefa io olo mbola velona ka le izy moa raha ny tena marina ohatrany tsy de tokony ho zay loatra fa razambe tsy inona no alevina any am'le fasana tsy maintsy misy razambe any aloha tsy maintsy misy efa lehibe ny aloha lalana any fa tsy hoe vao vita amin'ny fasana de anao tanora kely iny no hiditra hoe fatylena tsia efa niteny aho hoe ny anaovana fasana de faty maina zay hitokam-pasana ianao zay ao de tsy maintsy misy razambe hoentina ny mahatonga le misy razambe hoentina any koa ndraindray le olona tsy mamadika nefa le fasana vita de hoe alao aloha rangamba indra aminay aloha dadabe sy bebe aloha atao atsy ao de any iny zany de rehefa misy fotoana izy manisika razanao am'izay ka tokony ho anaran'olona maty foana zany io tokony ohatra hoe teraky tompoko la ranona fa tsy hoe teraky ranona le ranona amin'io mbola mivarotra vanjy amin'ny petite vitesse etsy tsy zavatra tsy enta mihitsy ie mazavy zay ny fasana very zoko ihany koa tsy mety raha atao eo tokotany any zavatra roa no mitranga misy dikany io azavaiko aty amin'ny tontolon'ny velona izy aloha de ho resantsika ny tontolon'ny maty jereo tsara misy hiran'ny zokobe olombelo riki zay any miteny hoe ny trano nafindra tsy mitovy ny zorony raha izay ary rehefa manorina trano de tsy azo atao mifanitsy zoro-trano aman'olona tontolon'ny velona fotsiny zay mahalala an'izay ny ray aman-dreny mahalala an'izay ny zokiolona nareo tanora aza ty minehaneha karaha pisony dadiny Zakaria fomba fitenany amazengany zany ohatrany hoe ty ohatrany hoe tsy haiko inona zany mandeha tsisy jiro mandeha jonjorombona misekoseko zay angamba hoe minehaneha maty karaha pisony dadiny Zakaria ozy zalahy zay de amin'io fotoana io zany tsara foana ny manontany ray aman-dreny ny vola no anananao ianao mety architecte mihitsy ianao mety manana ny fitaovana rehetra tsy olana zany fa mba misy olona mahalala ao fa zoro-trano kely ray diso fotsiny tompoko de mihina mifatana eo amin'io trano io nareo zay tady ity io zay teniko zay
tsy voatery inonao zany, tsy voatery ho tsapanao zany. Nisy olona koa efa napitan'izay teny zay hoe raha mbola tsy tsapanao androany ho tsapanao rahatr'izay fa marina zany. Hoe tsy mety io. Tia zoron-tranonao, tia zoron-trano efa eo, raha anao trano ianao tsy azo atao mifanitsy amin'ny zoron-trano io. Tsy maintsy misy elanelany io na 2 centimetatra azy, tsy maintsy miala. Satria nahoana ny vintako tsy vitanao, toninandroko tsy toninandronao, sanjilako tsy sanjilanao, ary zao ny todiko tsy todinao, ny todinao tsy todiko, ny loza hiatra amiko tsy hiatra any aminao, ary ny loza hiatra any aminao anao zany. Ao a, ka tsy azo ampitoviana ny zoron-trano. Maika mofa ny zorony maty sy ny velona. Hoe anao fasana dia eo an-tokotany ihany no atao fasana, dia tsy mahazo be dia be mifepetrany raha ny marina tsy miara-monina ny maty sy ny velona. Zay aloha dia efa tokony hiavaka aloha zay. Fa misy olona jereva amin'ireny eto Antananarivo tena feno a, toerana nisy fasana betabeta aloha, fa matin'le anina antsika dia nanaovana trano, misy fasana lasa tafiditra ao ampovoanina tanàna mihitsy. Dia misy eo a-tokotanim-pasana eo mihitsy ny tokotany filalaovan'ny ankizy, eny ambony fasana amin'ny fanahazan-damba, eo ambony fasana misy manahavary. Fiainana andavanandro Tena dia lasa tsy matahotra le olona dia anina dia miakatra eo, mipetraka eo. Fa raha eo amin'ny fomban-drazana malagasy, zany mitaingi-pasana zany moa inona? Mazimbolana. Hitanao amin'izay le izy lasa misy zavatra zany manova an'le hasina foana ny resantsika. Ianao ne tsy aninona, fa le hasina maha izy anao manompoka miletsy, mihetry, tsy mandeha amin'izay laoniny amin'izay ny zavatra atao. Iazakazaka indray ihany koa iasaingy tsy mahankom-bola mihitsy nefa le vola dia miditra. Ihany koa tena inona ny atao fa tsy mety afaka retina mihitsy ao an-trano e. Ihany koa ihany tsy hitako ihany. Tonga tany amin'ilay tanàna olona jerika io azany eo. Varin'iza zao io miahy eo ambony eo io. Oraka izy afangahy eo indray ny azany le vary. Tsy zany io azany hoaninareo ka ahoana moa mba jerena le hasina maha izany tena. Tena olon-kendra loatra tompoko le taolo malagasy. Aza mieritreritra mihitsika hoe ny fifikirana amin'ny entin-drazana tsy mampandroso fa no mifanohitra amin'izay. Raha tsy mifikitra amin'io azy ianao vao mainka tsy afaka mandroso, na ianao mandroso fa mandeha tsisy jiro. Samy manana ito diany lohany matsy dia samy manana mandrosony, fa mandeha tsisy jiro ianao dia midona ihany avy dia miverina dia inona moa zany midikany. Zay le izy zay. Ka tandremany ireny zavatra ireny. Raha tena tsy maintsy anefa, andeha ho avahantsika zany zay. Raha tena tsy maintsy ho zay ary le zavatra misy, dia ny zoron-trano tsy mahazo mitovy, tsy mahazo mifankahita amin'ny varavaran'ny velona sy ny maty, ary misy fombany tokony hitoerany io sy hitodiany. Tsy ny any amin'ny hitodian'ny trano mihitsy ny hitodian'ny fasana. Misy an'izay eo. Fa raha vao mitovy matsy ny ara rehetra nonjeo, le vibration miasa, dia zavatra roa no hitranga. Na ny maty no velona, na ny velona no faty. Satria fréquence ray zany no mamelona eo isan'andro. Na hoy zany maty no velona, na ny velona no faty. Ny maty anefa tsy ho velona, finoana fotsiny zany hoe miandro ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty. Finoana zany fa tsisy nahitan'izany. Hatreto aloha ny hita fa faty mitsangana dia ny zombie, dia ny vampira, dia ny lolo vokatra. Ka ny maty tsy ho velona, midika an'izay ny velona zany no ho faty. Zay no ilana fitandremana tsara tompoko a. Aina no resantsika, taranaka ny tsonjovintsika, fanabeazana ho an'ny rehetra le ataontsika, dia mba mila malina tsara ianareo, na manao trano, na ny manao fasana, na ny mijery ny toerana asianan'izany, indrindra tsy hanamaivana ny ray aman-dreny lehibe zay tokony ho atonina amin'ny fahaizana ny andro, ny fombafomba, ny fadifady, faditra ifadirana sy ny sorokisaronana mba hitandrovana ny aina. Maromaro ihany koa sika mahatsikaritra hoe mahafinaritra ho ny ty toerany ty atya Falerivam-pita Tafika Foiben'ny Malagasy TV any misy atsika amin'izao fotoana izao, izay toerana mahafinaritra rehetra hitantsika teto amin'ny famody atya Malagasy TV zay. Malagasy TV zay. Natare amin'ilay trano rava tariny ary. Dia atya Malagasy TV. Zay mihitsy. Tokony avy hiverenana marina. Jerena indray loha hevitra amin'ny trano tsy misy mipetraka ohatra reny no asiana lakile-pasana. Nisy olana antamako tamin'ny heriny. Le hoe ny lakile-pasana zany iza ny tokony mihazo anazy. Toy izao hoe izy iny rarahana mpanandro. Fa ny tena marina tsy tokony ho tanan'olombelona zany mihitsy ny lakile-pasana.Amijery an'ireny trano olo tanàna rava sy an'ireny dia any izy no afenina. Dia mba misy olona roa na telo amin'ny fianakaviana fotsiny mba hatoro an'iny. Dia anontaniana fotsiny ny mpanandro hoe roviny zay ny tokony handeha hanatitra ny lakile-pasana.
de zay de efa tsy atoro akory ariny hoe arina fa zay tompony ao ihany ny mahalala an'iny fa misy olona ao hitako nanontany tao mantsy hoe tokony azo menany valalam-piandrifasana ve lakileam-pasana am'izao fiainana zao indrindrandrindra ny alika jambany taolana ny olombelona jambany vola ny vola tsy mahavehivavy vehivavy tsy mahalehilahy ozy nirany eo am'gy zay ny zava-misy ka raha am'izao vaninandro iainantsika zao sanatriavin'ny vava misy manamby vola be any na misy any any hoe tarefa menay an'izao anao fa amboary retsy fa anyny olonao mifasanao ianao tsy mahalala nininona ny zay azony alainao alainy zay azony gafinao gafiny anaova mifanampanany mba hisesefanareo menakavy hofaty ao lozy zany fatandremo fa ny lakileam-pasana misy lafiny kely manimba eritreritra mantsy izy io lasa nisy fomba fijery taty aoriana hoe zay tsy de afaka ao amin'ny fianakaviana no ampitazomin'ny olona lakileam-pasana lasa niovan'izay taty la tena misy an'izany a efa nisy fotoana nitondra fanazavana kely teto fa tamin'ny anarana no nitondrako azy hoe rehefa manamanam-bola le olona de andrasana foana ao anaty fivorim-pianakaviana tsy manomboka mihitsy le fivoriana raha tsy tonga aloha le mpanam-bola na efa pare daholo nrehetra ndrasa aloha fa ry tonton François mbola tsy eo tonton François izy am'izay fotoan'izay matavitavy atoka tsara mibeambehana tsara mipalitao tsy afaka miditsony solomaso be ny anina tonton François iny fa ataovy ange hoe tsy manam-bola iny fa tsisy miatso an'iny tonton François zany zay rafiratsy tonga ihany hatramin'izao fivoriana fa tamin'ny firy fotoana atombory anga fa rafirako nge raha tonga arina moa no tapahany eto manaraka fotsiny reny satria tsy afaka tena zava-misy de ataon'ny olona hoe rafira inona lakileam-pasana menany rafira lakileam-pasana men'ny olona ny rafira mampalahelo zay zavatra zay nefa toe-tsaina tokony amboaritsika ihany satria zao lasa niavaka izy io teto amintsika gasy ny taranakitsika am'izao fotoana tsy mahay tsony manonona ry dadatoa ry dadanaivo ry dadafara ry neny raivo na nenevo ry neny to ry neny fara tsy mahay an'izany tsony fa matin'le taty tonton papi mami ny tsy fantatro tsony daholo le anina rehetrarehetra de very de raha vao miresaka hoe ity dadatoa rakolody de ohatra ny olona lehibe malabary maloto vozona kely sy le t-shirt propagande efa ela de ela vasoka be kasikety maty lela be ny ao an-tsaina lasa ohatrany hoe lasa zay no andraisan'ny olona izy hoe raha vao dadatoa zany de sanatriavin'ny vava ohatrany hoe olona tsy afaka fa rehefa atao tonton de ohatrany hoe mibotsimbotsina zany hoe ay zany ra tonton de fa ny tena marina tokony ho zaritsika foana ny taranakitsika iaina am'le mahagasy atsika iaina am'le mahizy atsika de ampahalalaina azy mihitsy raha tsy diso tany amin'ny classe de 5e tany vare moa sa 6e izay ny ao anatin'ny taranja malagasy a misy mianatra miresaka an'izy io hoe reto ny rom-pihavanana misy hoe ny piraitapo amin'eny ka zoko ny vavy de inona ny fiantso azy de hoe na neny to na io neny raivo neny zany mety fara vavy avy any amin'ny dada de ohatra de ampianarina ny ankizy mihitsy hoe reto piotra reto pizoda reto piravavy rery reto masondranony reto zao de ampahalalaina an'izany le taranaka de mba mahafantatra an'le rom-pihavanana misy fa manjary lasa ohatrany hoe tonga le fivorim-pianakaviana de fisotrotoka no mibahana de loka no mibahana de lasa tsy misy hoe fa iza moa zany no izy atao amin'ny fianakaviantsika le taranaka mihitsy tsy mahalala io fa ny samy lehibe ny mifankalala daholo ihany fa le taranaka io manomboka very io le ary io za le anomboka anova zavatra le izy tsara ny isin'le Facebook sy ny WhatsApp sy ny tariny ifampitana vaovao hoe reto famille zao reto vondrona zao de reto fianakaviana ranony tsara zay fa ilaina foana koa le fionana mivantana raha misy fahoriana de mba vetivety de voapita ny avatra fa tsy voatery hoe anina foana hoe ifampiantso amin'ny telefona fa ao de efa mandeha fa zao efa lasa manomboka misy koa hoe tsy afaka mamanga le olona de alefa Airtel Money le famangina alefa M-vola le famangina very le fihavanana manomboka misy zavatra manary atsika tsikelikely ao anatin'izay ka zay a mba tsara koa nijerevantsika ray aman-dreny tsika zoky olona tsika mbola mahalala inona ny tokony atao an'le taranaka am'le lafi ny fanabeazana ny mampalahelo anankiray mialy de ty misy lehibe koa fa tsy mahay an'izany akory nefa mba misy everina fa ho lehibe tokony hanoro sy hananatra fa le roa tsisy zava-patany ka enjana le zava-misy eto Madagasikara fa de ny rarina aloha zao izy efa mba manomboka hita hoe mifo ny akamaroan'le gasy efa me miverina
mikaroka mitady an'izay maha izy azy ny aingany aloha. Misy fiteny zay hoe raha tsy fantatrao ny ainganao mba farafaratsy ny fantatrao no alehanao. Fa misy olona sady tsy mahalala ny aingany mbola tsy mahalala ny hitodiny hoe za ty moa aveza de hoaiza anao inona eto de makaiza rehefa avy eo. Misy tena tsy mahalala an'izany fa de miaina fotsiny ohatry ny biby hoe mifo miratry ny andro de mifo maty ny andro de matory de lasa ohatr'izay sisa le fiainana. Mbola ao anatin'ny tontolon'ny resaka fasana daholo zany rehetrarehetra zany amarana antsika an'ity tapany voalohany ity de fanontaniana kely hoe fasana ve azo atao hoe tsara hono hoe tsara zany fasana zany ahoana mono hoe tsy ritina ve mety ele endry angambany hoe tsara kely kosa ny paozindry fasanindry angamba tsy de zay tsara zay angamba ny voambolana tokony hiasa satria fasana foana io na ho inona endrika io na ho inona endrika io na mbola misy volamena ary io fasana foana io kibokotelina amin'ny maty io toerana psikotra alahelo io toerana mpamo zavatra ratsy mihitsy io zany de tsy angamba tsy ritra fasana zany eny ary ndao raha aloha tsika hitady vahaolana kely fa takitaky manerikerika ihany koa zany zany mieritreritra mihitsy hoe tsodrano zany de alao eto ihany ndao zakaina eto ihany tsika raikitra re tsisy miala reo fa aoriana reto dokambatrò reto tsika miverina indray mamaly ireo fanontaniana zay napetraka ao. Finday boutique promotion Analakely manomboka 5,000 ariary manomboka 2,000 ariary 10,000 sy 2,000 ariary ny téléphone Android original ato amin'ny Finday boutique promotion box numéro 4 immeuble marikitra Analakely ao ambony Sature. Finday boutique premium bio risque avant center box à 301 ahitanao ihany koa ireo gamme smartphone rehetra Redmi rehetra iPhone rehetra Google Pixel rehetra Samsung rehetra rehefa mividy téléphone natao aminay dia mahazo cadeau tablette na téléphone na smartwatch anjaranao indray zao. Bonnet vous présente Toshiba, la marque design du Japon avec des Smart TV plus performants que jamais. La qualité optimale pour chaque modèle, 4K Ultra HD Dolby Vision Atmos et des écrans géants haute technologie et processeurs puissants avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Android TV, Toshiba, distributeur officiel, Bonnet toujours meilleur. Pour tous qui recherchent l'élégance dans le monde du meuble, Leifmet vous propose une large gamme de produits modernes. Nous espérons avoir toujours vos bonnes pensées pour les salons, les salles à manger, les chambres à coucher, les tables à télé et bien d'autres fournitures. Pour toute demande de renseignement, appelez au 034 84 226 24 et le 033 33 855 55. Facebook Leifmet Mada. Leifmet, your Leifmet forever. Une journée bien chargée au bureau. Vitalo, votre source de vitalité. Rejoignez la vague de fraîcheur et de vitalité avec Vitalo. Vitalo, revigorez votre vie chaque jour. Ayakoro ahita mitoyatra miraika amin'ny telopolo mehany amin'ny promotion amin'ny Star Times manapit 10,000 ariary raha bouquet basique na smart dia misitraka classique super ray volana be zao mandoava 2 volana amin'ny bouquet basique na smart dia mahita classique super 2 volana ianao raha manao réabonnement 2 volana amin'ny classique na super dia mahazo 10 andro fanampiny pakafiditra kitranina ve ianao filma maro be ny fandimby fotoanantsika ao amin'ny Gasy Star isaky ny asabotsy sy alahady amin'ny fitora sasany arivo fangaza ihany misy an'ilay Mr Wrong amin'ny teny malagasy sady amin'ny endriny vaovao be koa ange araroto fa tsy misy ohatran'ity tsony Star Times ovaly efitsery. Ropolitony zahay karazan-tsakafo maro no efa niarahana tamiko ny tanjoko dia nampivaly nampitsika nampifandray ny fianakaviana amin'ny alalan'ny tsiro izay entiko tsy natao manjavatra kosa nefa niara-pahasalamana no ireo otrikaina maro ato amiko sy ny akora nanamboarana tsy niova
ary tsy hiova mihitsy fa mbola ho foana ho an'ny ho avy mba ho tombontsoa any rehetra. Lafatra no anarako, menaka vita amin'ny tournesol, fampiasa amin'ny nahandro rehetra, tsy misy cholestérol, menaka lafatra, kalitao tsy manam-paharoa. Maniry ny iainam-pilaminana miaraka amin'ny ankohonanao ve ianao amin'ny sarany mirary dia mirary? Dirix dia manana tolotra sahaza ho anao. 10 000 ariary isam-bolana monja dia ahazonao boîtier bouton panique, télésurveillance sy vonjy-taitra amin'ny fotoana rehetra. Poste avancé miisa 10 eto Antananarivo, miampy ireo hafa manirana ny faritany. Antsoy ny laharana 032 11 545 84. Aza vela mandalo fotsiny ny fahafahana toy izao. Réduisez vos factures dès maintenant avec des solutions solaires simples, économiques et adaptées à vos besoins à Madagascar. Electroconcept Mada, expert en énergie solaire, nous vous offrons des solutions fiables pour pallier le délestage et assurer un suivi complet adapté à vos besoins. Garantie et assistance rapide, équipement robuste, solutions flexibles pour vos besoins et votre budget. Produisez votre propre énergie, dites adieu aux coupures. Venez visiter notre maison témoin à Ivatou Mamour en face gastronomie pizza. Electroconcept Mada, fini les coupures, baissez vos factures. Lauréat concours de l'année scolaire, édition 2025. Fifaninanana natao an'ny ankizy tanora indrindra ho amin'ny mpianatra any amin'ny sekoly, kolejy, lycée ary ny université na miankina na tsy miankina. Mpifaninana dia mizara sokajy 5. Goavana ny loka ho an'izay mpandresy, fiantohana fitsidihana toerana malaza iray any ivelany, fiantohana saram-pianarana mandritra ny taona, miampy kit scolaire complet, fanomezana fitaovam-pianarana maro samihafa toy ny ordinateur, tablette, téléphone sy ny sisa. Tolorana fanomezana manokana, ireo sekoly nisy ny mpianatra nandrombaka ny lauréat concours de l'année scolaire. Raha malinanao ary dia antsoy ny 033 38 288 78 032 70 949 05 034 92 974 34. Partenaire officiel, Université Ifadji. Ie, rehefa avy nanaraka ilay dokam-barotra dia izay vao niratra nge ny andro e. Ony e, inona mampime anao? Tratra tsara ianao izao iny. Hitan'ny vahoaka tsara tratra ny capture. Ie, nandritra ny fanarahantsika ilay dokam-barotra teo dia namaky an'ity ary ihany koa. Fa ny tena tiako raha tonga dia ianao mihitsy mamaky anazy satria tena lava dia lava ilay fanehoan-kevitra nandaniana andro mihitsy. Dia amin'izay tonga dia azonao. Anao fitenenana. Lava e? 4 pejy izy io. Ty ve tsy tena mbola lava noho le matio toko fa 420. Alefa soara. Engane mba ho voafaky. Miaraba anareo menata. Miaraba anareo fotsiny zany. Hitatara sy angataka torohevitra avy aminareo atompoko fa tojo olana. Fianakaviana kely monina Antananarivo zahay. Zahay moa dia azo lazaina ihany hoe sondrotra teo amin'ny fiainana foana hatrizay no niezaka nataon'ireo ray aman-dreny satria na i dada na i mama dia samy mbola lehibe tany ambanivohitra daholo. Ary zahay zanany ary dia manao fialan-tsasatra matetika any ambanivohitra. Niakatra tao Antananarivo no ny taty aoriana ary nanofa trano iray amataonany maro. Taty aoriana navita trano zay. Tsy hoe vila be fa mba azo lazaina ihany hoe ngeda. Tsy miteny zany teny gasany a. Ngeza no izy na lehibe fa tsy ngeda. Indray andro anefa nisy olona tonga tao an-trano hoe anotra fa mahay manotra be izy. Andro maromaro tao aoriana io nefa dia niresaka tamin'ny someso ny ray aman-dreny sy olona io ka teo no nilazany hoe nahita zavatra za tao aminareo. Gaga moa zahay ka natsony izy ary nilaza hoe mahay manala azy. Itoeran'ny fanahy sy mahay fomba gasy ihany koa izy. Niteny izy hoe manomana gana sy akoho atao joro. No nitonga ary ny andro hanala le izy dia niditra tamin'ny efitra ray. Nandrehatra labzy iray isaky ny zoro-trano ary naka baiboly sy rano voasina tamin'ny vera. Dia samy avy nanao vavaka tora-po avy izy telo. Ny raiko dia izy dia olona ray natsona manokana satria niteny izy hoe
misy olona azo itokisana ve ozy afaka atsona fa so misy mahazo anao ka ho sahirana eto ary olona natsoina io de fianakaviana tena akaiky anay naka vilia fotsy ihany koa izy ary nasain'ny finosiny tanaty lamba fotsy mazava loatra eo talohany aminosana an'ireo vilia nefa de niantso izy hoe mivoaka sika ka samy mamoaka zay any aposiny ny tsirairay fa tsy hoentina miditra ao ary ny teny mihitsy izy hoe savao aloha zaho izy fa so tsy matoky anana reo ny savy izy ireo tsisy nininona teny aminy natomboka ary ny fomba niovitrovotra be le vilia eny tamin'ny appel mihitsy satria sady nanao appel hita reraka izy ary ny teny hoe ndao aloha ivoaka kely akaina voaka izy telo mirala mianaka ka samy mifoka sikara ny teny ndray izy hoe meo rano kely a ary ny ray naka rano fa ny raiky mijanona niaraka tamin'ny teo verina ndray izy ireo rehefa nahazo aina kely teo amin'le faharoa moa de vao maika niovitrovotra be le vilia ary mafy noho n'le tamin'ny voalohany tampoka nefa de mipoka tokan'ireo vilia ireo ary tonga de miparasaka be tsisy ohatr' zany sy miparitaka eraky ny lamba ary izy tonga de nienjera lavitra nanontany izy hoe tsy nisy naninona ve nareo samy tsy nisy naratra lefa samy tsy nisy naratra n'lay vakina vilisy vera moa satria nisy ilay lamba ka tsy niparitaka ary izy hita tena reraka be tapoka nisokafana amin'izay lay lamba ka nisy fanafody ratsy tao anatiny reto avy ary ny tao nisy sary tapaka zay tsy tena fantatra nefa hoe aniza fa somary efa simbasimba tao fa somary mitovy amin'ny raiko ihany nanatsy foany volomborona avy teo amin'ny lohan'ilay sary de nivoaka tao arina ary naveriny nampidirina indray eo amin'ny tendany loza nisy fantsika be efa arafesenina ihany koa tao de nisy tavoangy kely sahala amin'le fitoerana niovanina tao zay nisy vovoka kely vovo-pato izy le vovoka tao de nisy vola vy roa koa niaraka taminy fa zany ray de gasy ny ray ny lalam-panafany nanazavany anazy de hoe lay vovo-paty mamono akolaka lay fantsika nitsitsihana le fantsika nitsitsihana ho tsatoka mba tsy androsony eo amin'ny fiainana ary le sary sy volomborona de sahala amin'ny be manaiky satria mba ho maivana ny loha ka tsy hatakatra ny zava-misy le teo amin'ny loha io zany ary tsy hateny sy ahavoavaly azy kosa lay teo amin'ny tenda lay vola vy kosa ozy lay vola vy kosa ozy de hoe mba tsy hatazom-bola mihitsy tsapa tokoa mantsy fa tena tsy mba mahatazom-bola zay satria rehefa manao projet kely de ohatrany tsy hitahita ho azy sy lanilany zany alofa sarotra koa mamaky an'le teny gasiny a tsy hitahita ho azy sy lany tsy hitahita ho azy sy lanilany zany ho azy amin'ny zavatra tsy misy dikany na eny ny vola na tojo olana tena tsy ao mihitsy le teny aloha fa mifona kely fa azonao ihany le izy azoko ihany le heviny fa zay zava-dehibe mety somary mikoropaka izy nanoratra ary nampiady azy reo matetika mihitsy moa io zavatra io lasa izy noho ny ariva ary ny teny fa izy ihany no anarisy anao fomba mifanarina azy ny teny izy hoe mila mitandrina nareo fa tsy lavitra anareo ary mety amaly satria amin'izao fotoan'irasantsika zao de fatany ihany koa hoe afaky tsika ny ody ratsiny noho ny ariva tsy nentina hita toro mihitsy dada teo amin'ny tamin'y 12 alina teo vao nikipy kely ary taitra tampoka noho ny avy eo satria na entanan'olona ny safy tampoka io olona io aminay de mpamosavy satria tsy misy antony tokony isinyny lolohan'ilay trano nanontaniana le olona de nilaza izy fa tena izy iny fa tsy hoe nofinofy ratsy azo noho n'lay zavatra nitranga tamin'ny atoandro ny tiako anontaniana de hoe inona ny azonareo menatalazaina manoloana n'io tranga io inona ny vahaolana afaka arosinareo manoloana an'izany satria tena miorooro zahay misy fiarovana na zavatra tokony ho ataonay ve mba hiarovana amin'izany sy amin'ny mpamosavy marina fa tena efa nihinana marina fa tena efa niarana tranga sahalan'izany fisoparan'izany matetika zay satria zao tamin'ny voateraka nisy mpamosavy ny lalao ny tanako ary nisy fotoana ny varotra tany zahay zay tsy nety lafo satria nisy mpanofa zay nitazona ody ka manao fanafody ratsy de tsy mety mandoho fatrano tsy nalany izy ary nanao vava mihitsy ary nasiny fanafody ny levina tao
mbola tsy nisy mpanofa tao zay mpanofa taty orinany mbola tsy nisy mpanofa tao zay mpanofa taty orinany de nisy nanakorotana foana sarotra koa izy misy fofopatapoka na fofotay ao an-trano zafady fa zay mihitsy moa le soratra ato nitaraina izy ka nandray fepetra ndray aman-dreny mba tsy hamoizana ny ainy namidy le izy tsy lafo ary ny teny hoe anokana fotoana andehanana any anaovana fomba tsy ao amin'ny faritra Analamanga aloha le toerany taty aoriana nefa lafo soamatsara ihany le tany ary afaka le nanakorotana ndray beko sy ndray beko efa samy miboziny mpansavy avokoa de netiny vocal ialana tsiny indrindra tompoko amin'ny alavany ary nataoko tamin'ny kon tsy fampiasa mba tsy hafantarana tsy hanonona anara-toerana koa na iray ary mba tsy isiany laza ratsy ho azon'ilay toerana aorinany ity marinina ihany koa fa na idada na imama de samy tsy manana olana na lonilony aman'olona teo ny ankohonako zay manoratra tena ny ankohonako zay manoratra no niaran'io trango io fa tsy tantara ho an'ireo zay mety hiteny hoe miniminy foana akory misaotra indrindra anareo menata de mitombo asina daholo lavalava ny tantara sady ohatrany hoe film tena ohatrany hoe film mihitsy le izy tena mampiorikoditra kely ihany le zavatra sofa hainao no namaky azy zany ka raha ianao zao namaky an'izay de lizy lava be de ndray efa tsy ao amin'lizy ndray saiko raha vao misy valipanontaniana efa manomboka eritsereta inona ny zavatra tena azo mety misy zavatra azo koa ananina ihany fa ndraindray koa manahirana hoe sao sanatry mijereto koa le nanao an'le ody ratsy zay fotsiny ndray ny anazy ao no alehan'ny eritreritro fa raha mandinika an'le tena zavatra misy eto misy zavatra anankiroa ao na misy zavatra ihany eritreretiko am'le olona le mikarakara fa misy zavatra ihany koa eritreretiko am'le tena fitoeranao am'le trano sy le resaka famosavina zay fotsiny zany le izy ka eo fotsiny tsy haiko mazava ny amaritako azy so sanatria lasa ampiadolona raha hoe eto no miresaka fa alao alaiko mba capture kely vetivety miala azafady de alao alaiko iny anaranao iny de anoratako ianao azafady indrindra amin'ny compte-ko Andrianarisoa anko aya de anytsika mifampiresaka mifampidinika kely mazava fa sarosarotra tamiko namaky alizy moa le teny gasy ndraindray misy tsy asinao mari-petona mihitsy le izy de very ndraindray laza everiko fa hoe anina be fa anytsika afaka mifampiresaka mazava fa misy zavatra misy hevitra tonga ihany eo andohako mandinika an'le zava-misy ihany tompoko manina kay ny fasana no tsy maintsy mitodika makany atsimo andrefana ny varavarana atsimo andrefana tsy atao tena manatrika any masoandro satria ny masoandro de natao an'ny velona nefa nofaty ao tsy ahita masoandro intsony ao de naodina izy zany miala aloha zay faharoa ny varavarany velona efa mitodika makany amin'ny andrefana de ny varavarany maty zany natao mahazo ny atsimo andrefana ny atsimo koa no fanarina ny ratsy rehetra ny atsimo no fanarina ny ondany maty ny atsimo ny felana loza de zay no antony nakana le avy any amin'ny ilany atsimo eo amin'ny ady mizana ny varavarambe taloha an'ny trano gasy de manilana eo anelanelany ny ady mizana sy ny asombola nitodian'ny ino izy ty ny varavaram-pasana zany anefa tsy midika hoe tsy maintsy eo fa ndraindray misy fasana tena mitodika mena atsimo tanteraka mihitsy avy any amin'ny asorotany ny ataony ny fasana de atodiny mena atsimo mihitsy ndraindray ara misy mbola mahazo atsimo tanteraka ndraindray misy mahazo atsimo atsinanana kely arakaraka le rotany io mpanandro mahita an'izay mitombina vela pitikandro raha nisy olona voasa tamin'ny fitokanana fasana de ny lohany sy ny maso ny tratra tsy azoko loatra le zavatra tiany tenenina misy mihitsy zany nitokapasana ozy de misy mipitikandro zany hoe raha ny tena marina zany tokony hoe tsisy loza mitranga mihitsy eo fa lavorary tanteraka fa matoa amin'ny fotoana isokafan'ny fasana zany misy olona voan-javatra eo de misy tsy milamina zany eo misy olona manao zavatra hafa hafa eo na iny olona iny mihitsy manao zavatra hafa hafa de voa mipitikandro inona le pitikandro karazana loza miseho izy io mitovy am'le mitsena loham-panano ihany tsika rehefa tenenina hoe tsy azo ijoroana eo alohan'ny varavaram-pasana de aza mijoro eo hafa le olona mivezivezy miasa ao fa tsika le mpanatrika na andeviny ianao na amadika ianao rehefa hoe tsy ijoroana manoloana varavaram-pasana de tsy ijoroana fa tsika ndraindray be lobe zay mivavaka zay nianatra zay scientifique zay sinoby zay zao fa mihina mifatinao anao ny antony amin'iny de zao raha mijoro manoloana ny fasana ianao ny milanandro ny aliko tafiditra any am-pasana ray zay ny hery hoentiny vatanao sy ny hery mivoaka avy ao anatin'io fasana io verina am'le resaka mifanondro teo so tsy zakanao makarary io mahery io zavatra niotrika nandritra ny firy-taona io zay vao sokafana ny maimbo rehetra miala ao ny microbe rehetra miala ao ny oentin'ny rivotra rehetra zay maloto mivoaka avy ao tsy zakanao zany zay fotsiny de efa ampy tsy ijoroanao eo alohan'ny fasana
rehefa miteny amintsika mpanandro sy ndray aman-dreny avary daholo ny lalana miodina makary zay vao miditra eto de arao zay fa aza mitsena loham-panano hoe sanatria avy mivava samy masina tany samy masina amin'ny azy ity ny fasana de ny olona rehetra miodina avy aty de ianao ndray no miseho am'ilay andeha hiditra vato ianao zany le mitsena loham-panano de ho avy aminao no tsy mety zay loham-panano zay matetika fahafatesana zay no ilana fitandremana fatratra fety be ve hono le mitokam-pasana de inona ny sakafo tsara atao am'izany famadiana ko ny tenenina zany hoe le vita mihitsy le izy tsisy famadiana iny ny atao hoe mitokam-pasana de famadiana zay satria tsy maintsy misy razambe ozy aho ahiditra makao zay le hoe anao tsangam-bato hoanikako sineny zahay fa raha tsisy razanao de nanao fasana ilevenana zany le olona de mirary loza indray izy am'izay fotoana zay ka tsy mety zay fa tena famadiana ohatrany famadiana hitantsika io e am'izao moa zany lasa betsaka reto mamono kisoa rehefa famadiana ary lasa zavatra mahagaga sy mampalahelo ahy izy io rehefa misy famadiana ka namono omby na omby roa be zao azy am'vononao omby telo fa tsisy kisoa tao de ohatrany tsy maresaka firy zany ve le famadiana ohatrany hoe fa raha vao hoe namono omby akiray anao de namono kisoa renikato be akiray hayayay matavy ane zany famadiana tsatsa lemotry menaka ane zay nakany mandomantona ane zay tao tsy fantatro mihitsy ny mahatonga an'izay lasa niovana nary fifehezana le taranaka fa raha ny marina fitahirin-drazana no ifampiresahantsika ny drazana hitahanao foana satria tsara karakara izy fa zao mbola tsara karakara lavitra izy raha mba tsy kisonona ataonao tao fa omby no mivononao de ho an'izay olona nasainao manokana afaka tsy alefanao ary am'le miara-mihinana amin'ny vahoaka ary fa mba ohatra hoe namononao akoho izy na namononao gany izy de natokanao toerana kely atsy hoe reto le mba invité spécial zany reto le mba vitre fumée de reto le lanterne ohatra zany fa tsy hoe inona akory tsy fanavahany zany fa misy toerana efa mipetraka ho azy am'izay eo anivony fiarahamonina hoe za zao ohatra raha ataoko zany zao ohatra hoe misy lanonana lehibe andeha ataoko zany hoe tonga amin'ny fotoana hanambadiako ohatra de manaza andromialy a zay tsy hoely io zay ianao zay ohatra hoe manasa andromialy a de ohatra hoe eo ihany nitarika le velo reo nareo fa zao imialy manokana mampiara-miasa akaiky atao Malagasy TV mety mba nataoko mialy ty raha mba misy ohatra hoe mba misy whisky kely mba natokako anareo ohatra zay fa zany ny tena tia mialy de ohatra zay io de mba samy mba manana kely le VIP-any zany e rehefa mba tonga amin'ny fotoana ohatran'ireny de tsy mampanino mazava zay ny mpanandro ny teny hoe talatinareo manao fasana pastera nefa ny sabotsy vo afaka de ahoana hono zany tokony atao amin'ny fianakaviana pastera am'izany mampsavorivory-kilatona angety e ka tsisy idiran'ny pastera mihitsy zany tsisy zava-patatro pastera mihitsy ny resaka fasana zany na ny kely ary mety nianatra teolojia izy mety nianatra fanandrona izy de mahalala an'izay fatany fa zao rehefa mbola tsy manaiky an'io sainy de tsisy zava-patany eo fa alao natao an'ny mpanandro de mpanandro mikarakarany io ka zay voatendry mpanandro fa tsy pastera ny antoka ny ain'olona ao raha misy maty eo ny anjara amin'ny pastera de mbola le mena valopy ary ao am-piangonana nanao an'le absoto le firy taona no tokony hanao an'le fasana zany ny tena izy indrindra ny fanaova-pasana de alao mba olona efa manompoka tonga lafatra sady efa 2 volo azonareo le hoe 2 volo hoe mba efa 2 zao manko zao ohatra hoe ny anazy zao de mbola mainty daholy misy kiry vitsivitsy ihany ao am'le adi-tsaina sy le rotoroto isan'andro fa le tena 2 volo de hoe efa manompoka mipika mihitsy le volo na makany amin'ny lalan'ny sola na makany amin'ny fotsy tanteraka zay le hoe 2 volo zany de efa tonga lafatra zany hoe olona efa niteraka lahy efa niteraka vavy de efa tonga am'izay taona zay ianao zava-dehibe zay tao am'izay ary raha hitanao fa fenony ary na hitanao fa tokony hitokanareo alefaso ny dindinika amin'ny fianakaviana de amin'ny andro ohatrany ahoana hono ny angalana an'le mpanao fasana any mpanao fasana ndraiky iny tsy misy hoe andro fa ny mpanandro ke manendry ny andro voalohany mpanandro mihitsy manendry ny andro voalohany fa ohatra hoe zala mpanao fasana resanao matetika koa mpanao fasana efa manana mpanandro de regny ko ny tonga de ifampiresahana aminao vao miresaka amin'ny drala voalohany mihitsy hoe zay raha ngamba manana dinidinika kely a anaovana tsangam-bato na ohatran'izao de izy no miteny hoe nareo ve efa manana mpanandro na hoe zay manana ray aman-dreny afaka manandro an'io de zay izy vao mijery an'io miresaka de eo nareo manapaka ny andro voalohany ny vehivavy ve moa zany tsy mananjo mihitsy hoe anao fasana mila fanazavana ihany na vehivavy iny milevina any aman'olo le
milevina any aman'olona ny vehivavy vereza faty vereza karandoa zay mihitsy le tsodrano de mety hoe le vehivavy koa ohatra mety nahita ny fiainam-pianakaviany avy any aminazy de mety hoe izy mba mety nanana fahafahana de tsiry manam-pahafahana izy andeha anaovako fasana reto ray aman-dreniko reto hitanao am'izany izy anaovany fasana ny ray aman-dreniny azonao ve zay teny zay zao teny mavesatra be zay afa ndray raha hoe efa maty mihitsy le ray aman-dreny a de hoe andeha anaovana tsangam-bato rikako sineny a de ho afindra ao raha zay de mety fa zay tsy le vehivavy ny tompo-kevitra am'izay fa atsipy any amin'ny lehilahy aloha ny hevitra de ny lehilahy ny mamoro fianakaviana mamaky an'izany patsilany eo fa enatra zany hoe kibony velona no andeha tsiriritra anamboatra kibony maty tsy izy mihitsy zany amin'ny fomba gasy kibony velona ny vehivavy tady idio foana zay ny vehivavy momba tsy miteraka sy ny sahirana amin'ny fananataranaka aza efa tsy fidiny zay le izy hay moa zanaky Londra marina hono eo koy marina ve zany zanaky Londra mihitsy tsika hay Londra resahany eto manala londo eno tena marina ny fihavininy eny a avy ao anala marina amboborina ambato fotsy amboborina zany ny tena tanyrazana avy amin'ny dadany eny de eo amboborina sy anala marina reo zany no tanyrazana avy amin'ny dadany eny sy ny mamany eny de valo votaka ndray zay tety akararana atsinanany manala londo ndray zany valo votaka tety akararana dadabe de nanorina ny vohitra akararana izy a mbola ady vorobe anankitelo zay ny teo akararana talofa zao moa izy anankiray sisa no teo fa tototra lasa ary ambany ary le sasany fa le ady voro ray io mbola lalana mamaky eo akararana eo io de io ny tranondrazany io ambony lalana tsisy tsy mahalalany zany rahany hoe eto zay eto valo votaka teo ry dadabe a de rehefa valo votaka de matetika moa rehefa tena hoe teo ny ariny teo ny nonenany na hatramin'ny fahakeliny a de lasa nanaovany fasana de lasa misy fasandrazanay zany misy eo ambony andrefana misy eo ambony tanàna misy ary andofa-tsakana de lasa reo zany ny fasandrazana fa mbola manana zay any anala marina mbola manana zay ny mboboriny avy amineny zay no mahatonga ana hoe zanaky Londra satria ny lalana rehefa mody de tsy maintsy avy aty arivo mamy manala londo any lalana vao tonga any akararana fa lavitra be raha miodina avany sambaina mandeha any afaratsio de avy any amboborina lasa mandeha ditongotra lavitra be zay vao tonga any atamana iny amintsika rehetrarehetra iny eny ary reto koa kay moa vaky nakaratra nareo andrefa nakaratrako nareo arivo mamiko ary mbola vaky nakaratra mihitsy iny mbola ao anatin'ny filehovana amboanany iny fa taty aoriana moa rehefa nyzarainany ana de lasa ohatrany hoe sisiko arivo mamy fa dirainina itasy zay mahatonga eky zay mahatonga tena marina mbola anay nareo amboana zay nge mahatonga le penada isika satria be da be moa zany manamarika azy satria ray fiaviana ray tokotany teo ihany koa moa zany ny fanontaniana manaraka ihany koa moa zany mba somary asiana resaka kely eo koa le resaka niritra hoe manahoana sy manahoana indray makasika an'izay satria ao anatin'ny fasana ihany le izy ny aniritra rehefa inona ny olona no alevina aniritra rehefa olona mbola tsy ary de alevina aniritra izy tsy miditra any amin'ny fasandrazana ohatra sanatriavin'ny vava zany hoe teraka le olona de tsy nety tonga de maty le zaza zany de iny le misy hoe zaza rano misy le avortement forcé de iny koa de tsy miditra any am-pasandrazana iny forcé ozy afa tsy le sitrapony sasany hoe ndao apitsokany reny moa zany de vanazy any reny fa le hoe efa ohatra hoe tonga amin'ny fahaenimbolana le zaza fahafito volana sy fahasalamany mihitsy amin'ny fitombony sy ny anina de hoe tsy maintsy asorona atao io ozy dokotera de reny a tsy miditra any am-pasandrazana ny olona ihany koa matina aretina be aretina mety hifindra ohatran'ireny hoe ny tuberculose ny covid ohatrany tamin'ny covid reny de tsy miditra any am-pasandrazana reny a fa milevina aty ivelan'ny fasana zay le hoe aniritra misy ndray a tena hoe olona maty ara-dalàna araky ny tokony ho izy fa zao mbola tsy afaka mivony fasana ohatra hoe vao nandevenana voaingana amin'ny fasana nefa nisy maty ndray de tsy afaka miditra amin'io fasana io tsony fa tsy voaina matetika zany ny fasana fa manary fanidi-pasana zany manary ny asan'le fantrotrarana sy ny tarin'le fanaovana hidi-pasanao zany fa tena tsy maintsy alefa aniritra aloha zay le anontaniana ray aman-dreny mahalala foana fa tsy hoe mandeha fotsiny amin'ny sitrapo misy resaka an'izay tao hitako tsy haiko na mbola voavaky miala eo izy hoe manina tsara moa izy de ny zanaky matina ny izingizina hoe tsy maintsy alevina lakamisy io le fianakaviana sy ny tena tompo-pasana mahalala ny andro nefa ny teny hoe alao miandro zoma tsy nanaiko ozy ny zanaky maty fa alao ihany alefa lakamisy iny zavatra iny ko de tandremo alao foana ihany manontany tsara alao foana am'reny fa tsy vitany lobe anareo io tsy vita mokon-dohanareo raha sanatrika misesy maty ao nareo menakavy
mety mahitsihitsy mifiresako an'izy fa aleo foana mitandriny, aleo foana mba manaiky, aleo foana mba mahalaly, zay no mahagasy atsika. Tsy le mahagasy atsika no hoe inona moa zany eo anatrehan'izany fa zao aina io resahany io. Dia zay le fomba ny orenany le mahagasy dia tandremo mandrakizay fotsiny. Le anirotro ve zany misy hoe firy metatra miala amin'ny fasana sa hoe ahoana zay tiana anaovana azy ve? Misy toerany mihitsy iny. Tena misy toerany mihitsy iny hoe avato ato amin'ny fasana na avatsy ho atsy amin'ny fasana. Tena mipetraka mazava iny. Tsy atao fahatany iny. Fa zay no anontaniana tsara indray aman-dreny hoe aiza ny fitodiky ty fasany teto ka raha andevina anirotra voalohany. Misy matsy anirotra indroa intelo ka raha andevina anirotra voalohany dia avy aiza. Raha efa fanontelo nety dia aiza fa misy toerany zay. Fa tsy atao fahatany. Marina ve fa raha misy olona hamadi-drazana ka nisy tompon-drazana tsy tonga fa tsy mamadika ary zareo dia ajanao am-pasana ve ny azy dia mety ve zany tompoko sa tsy maintsy avoaka daholo. Dia raha avoaka daholo indray nefa ny dia sady tsy misy mikitika no tsy misy mitagorona fa samy variana amin'ny razany tsirairay avy. Sao na mamadika le olona na tsy mamadika manan-drazanao izy ka tsy maintsy ilazana. Zay aloha. Manan-drazanao izy ka tsy maintsy ilazana. Fa madihana le resahana eto fa tsy fandevenana. Any amin'ny fandevenana manko tsy mety le manararoa paty. Hoe andevina dia ndao anao safidrazana aloha e. Tonga dia anarotana fonosana tsy manararoa paty zany tsika. Tsy fanao zany. Arabaky teny mihitsy ny manararoa paty amin'izay fotoana zay. Be dia be manao an'io. Be dia be manao dia zay tsy mahavambanina le fiainan'olona fa le olona anie sarotra toro hoe aza manararoa paty fa ny ataon'ny mpahansavy rehefa tsy fidiny. Mbola misy manararoa paty ihany. Fa raha misy ozy ihany atao na tsy mamadika azy nareo azo atao ngeny magnataka lalana moana fasany dia finosy fotsiny izy rehefa zay dia vita e. Tsy voatery anasa fianakaviana nareo, tsy voatery anao fety be, tsy voatery anao inona, ataovy ny fomba. Verina any amin'ilay fanontaniana teo amadika le olona retsy nefa misy fianakaviana tsy mamadika. Mazava zany fa tsy ho tonga izy. Ka rehefa tsy ho tonga izy tsy maintsy ilazana izy aloha. Fantatray nareo fa tsy mamadi-drazana. Fa zao mampilaza aminareo zay fa hisokatra ny fasana ka hikitika ny ranona sy ranona sy ranony zahay. Nareo ve mananeritreritra anao safidrazanao sa tsy mananeritreritra an'izany. Raha tsy mananeritreritra izy ao ny azy tsisy mikitika iny. Mananeritreritra izy ataony ny safidrazanany. Amin'izay fotoan'izay moa zany dia efa mamadika mitovy amin'ny olona rehetra ihany izy. Fa tsy maintsy ilazana izy. Amin'izay fotoan'izay tsy misy hoe avoaka daholo raha tsy ho avy eo izy. Tsy misy an'izay satria asarotiny ivadika olana indray manko zay rehefa avy eo. Lasa olana indray le problème hoe efa tsy mikitiky ny azy izy, ny ianao indray no nisolatsolana nikitiky ny azy dia vao mainka koa zay sarotra. Fa ny adidy dia milaza foana raha vao isy fasana ivoy ao. Ary ahoana le hoe mijoro oviana aiza no anaovana azy mandeha amin'ny fasana vera izany dia amin'ny fotoana ahoana raha tsy makany ny ora tsara anaovana azy ve misy dikany hoe mijoro tsy hoe mijorojoro any amin'ny fasana ve sa hoe ahoana ny tinyteny mijorojorony any amin'ny fasana sa hoe mijoro mivavaka ve sao dia hoe mijoro mivavaka manko no aneritseritra le olona ka raha zany mijoro mivavaka zany tsy misy idirany any amin'ny fasana ao an-trano anao no mijoro ao an-trano ny fanaovana joro eo an-joro firarazana no mijoro mangataka zay tiany atao sao dia zay ka tsy azoko tsara le fanontaniana satria izy dia hoe mijoro fotsiny ka raha mijoro zao tonga dia zavatra hafa mihitsy ary ny tonga atao tsaiko amin'izany iny olona iny tia mijoro azonao izy hafa mihitsy andray zany fa raha hoe mijoro mivavaka dia ao an-trano eo an-joro firarazana ny fanaovana azy tsy misy hoe ora aiza moa zany fa manana fotsiny ianao fotoana rehefa tena ianao milamina tsara lamin-tsaina miada-po avy mandro midio tsara dia amin'izany ny fotoana ifampiresahanao amin'Andriamanitra zay nahary raha zay vavaka izay no eritreretinao amin'ilay mijoro. Misy an'izany olona maro afaka mamofasana izany ve? Zay manana milevinao ony dia afaka zay manana milevinao ony dia afaka mamofasana daholo. Eo mihitsy le teneniko zay amofasana na izy izy dia adidiny tsy maintsy milaza amin'izay manan-drazana ao hoe amofasana zay noho izao antony izao. Mbola azo tsy valanana zany indray sao dia tsy misy maty, tsy misy hamadika fa olona mieritreritra fotsiny ihany dia tonga dia hoe andeha hanao safidrazana zay fa andeha hamofasana tsia. Manota fanidim-pasana zany. Zany angeny mahasarotra amin'io fasana inona ty izy ity? Mahasarotra amin'io fasana ikambakam-banana be da be rehefa tsy mitovy fijery le taranaka fa tokony foana zany atao zay itovian'ny fijery na zay tsy mitovy fijery natao koa ny tsy sara-menaka fa zay boka avoaka any ivelany tonga dia alao izy hitokana amin'ny anazy. Dia izy manao zay tiany atao any anazy sy Andriamanitra sy ny razana ny andohany iny raha ny azy no tsiratsirainy fa tsika aloha dia manaja sy mametraka araka ny tokony ho izy ka alao foana mifampilaza raha vao hikitika fasana.
ahoana indray zany makasika an'le eny eto amintsika aloha tsisy an'izay fa any amin'ny firenena hafa misy an'izay tena mipetraka ao anaty fasana mihitsy dia lasa fiainana andavanandro mihitsy le izy fa nisy fotoana nalazalaza ohatrany hoe misy fasana eo dia noho tsy fahampin'ny trano itoerana sy ny fahantrana dia any anaty fasana ny olona no mipetraka. Andriamanitra zany ko ve dia fiainana dia ahoana ny fahitana ho an'izay tena za raha fomba gasy no resahana mampitana fomba no iresahako nanavaka tsika hoe ny trano fonenany velona ny fasana fonenany maty ka raha ohatra ka hoe za mbola velona inona moa ny andeha hipetrahako any am-pasana ary io tena tsisy tahotra misy tele ao mitsotsotra eo amin'ilay mitsotsotra eo amin'ilay fandriana amin'ny fasana zatsika fa tena tsisy idiratsika zany raha tsy maintsy ho zay ny zavatra misy dia hovaliko ny tenin'le namako tamin'izany fotoana zany hoe nahoana anao ty amin'ny maty no hitetiavanareo ny velona efa tsy eo izy fefa nitsangana zay ihany koa namaranako ny fanontaniana moa zany tsetsatsesa tsy aritra kely iny sao dia hoe misy an'izany anohany fa tsy hitatsika ihany koa fa le izy aloha tena misy fa tsy eto Madagasikara fotsiny ino ary ny azo amin'ny tianantsika amin'izay resaka fasana sy ny tontolon'izay somary nahalianantsika ty loha hevitra ty be dia be ny fanontaniana mety tsy voavaly nefa mibetsaka ihany koa ny fanontaniana voavaly zay nanidikitika antsika rehetrarehetra teo dia ho fitiantsika ary zay rehetrarehetra zay zao no anaovantsika anazy ty mialy le ranty voalohany mantsy le hoe resaka fasana le publication voalohany indrindra mihitsy misy eo amin'ny 5,700 tsikera ao 785 commentaire no hitako dia fatapatatra daholo ny zavatra efa mivaliko teto sy ny tamin'ny heriny dia ho fatenatsika kely ao zay zavatra tena mbola tsy voavaly hovaliantsika amin'ny heriny zay tena mbola tsy voavaly tao sy le tamin'ny fandarana tamin'ny heriny mbola nisy koa tao tena hita hoe miavaka satria misy ratsy mba tsy le ao anatin'le mitovitovy zany fa le tena mbola avy dia ho fatenatsika reny dia hovaliantsika reny amin'ny heriny satria ny loha hevitritsika aoriana ty dia ny fahafatesana fasana sy fahafatesana manko le izy fa fasana aloha na lefa meloha satria mazava ho azy raha vao miresaka fasana dia misy maty zay dia meloha ny idirantsika makany amin'ny loha hevitra hoe ny fombafomba ny fahafatesana sy ny zavatra tsara ho fantatra rehetra ao anatiny amin'ny tontolony mahakasy atsika dia alao aloha valiana miaraka aloha zay zany amin'ny heriny dia rehefa vita zay miroso makany amin'ny loha hevitra ny fahafatesana asika fa tsy hoe miroso makany amin'ny fahafatesana fatako mihitsy ka zany mahazo tsara zay ny zava-misy fa makasitraka foana ny mialy makasitraka foana ny ekipa ny Malagasy TV rehetra miaramiaritra aminay ety na taninandro na herikerika na mangatsitsika ny toetrandro amin'izao fotoana mivadibadika ao anatin'le manompoka makarary izy zao tazo gripa sery kohaka arety tenda ny aretim-bavony indrindrandrindra hetsika daholo izy amin'izao fotoana zao sy ny makany mbola hatrany amin'ny volana ony ananatsika an'ity ka zao tandremo tsara ny fahasalamana tompoko mihinana zay voankazo vokatra amin'izao fotoana zao dia mereza mihinana goavy zao vokatra mereza mihinana fa rehefa mihinana goavy dia tsy hohanina le ao anatiny fotsiny fa hohanina miaraka amin'ny hodiny mba tsy hahatonga an'le lasa mpandrafitra ianao beton armé iny beton France mihitsy iny raha vao zany dia zay zavatra misy anankiray ny voasary zao manompoka efa miakatra ny voasary makirana dia efa betsaka erezo reny zavatra reny mba manaovanaova jus de citron kely ny tantely ny jus de citron sy ny tantely azadino mihitsy ny dité sakamalao isaky ny maraina ny dité cannelle amin'ny romarin afa madibadio eo fahasalamana reny zany karazana ohatrany hoe mampitombo haingana be ny hery fiarovana dia ny akondro iny moa misy mandavataona ny legioma isan-karazany zay nataon'Andriamanitra vokatra amin'iny fotoana iny dia mereza mihinana amin'ny vanim-potoanany fa tsy hoe efa ary amin'ny volana septambra ianao vao hitady paoma fa ny paoma vokatra janoary dia mereza mihinana paoma janoary vokatra ny katsaka febroary dia lero ny katsaka febroary mereza mihinana katsaka febroary dia ohatr'izay le izy zao tsika zao ny zavokazo dia mereza mihinana zavoka pastèque zao fotoana mereza mihinana pastèque reny zavatra reny ao anatiny daholo ny hery tsara sy ny tsirony tany napetraky ny pahary dia amin'izay fotoana fahavokarana izy no herezana dia amin'izay ianao mba lavilavitry ny fanafody lavilavitry ny dokotera lavilavitry ny aretina rehetrarehetra ny arerahana diso tafa ohatra ny torimaso tsy ampy ny rano tsy ampy reny dia makarary za be filaza eto nefa za ry vao avy sitrany io fa marina mihitsy zany fa noho ny arerahana tafa ohatra sy ny torimaso tsy ampiny ana tamin'le fivezivezena be dia be sy le adidy amanandraikitra teo dia zao izy vao mitaky amin'izay zany no nanompoka ny lamindamina teo na ikely tamin'ireny fanomanany reny
vao tapitra fotsiny izy dia henonao amin'izay hoe misofla le sainao ay vita ihany iny tena nampiferitraina nampieritreritra raha mpanao dia ohatry nivetivety indray dia nahazo rivotra masina dala dia nidrongaronga be io mami rary so hoe mandra-piaona fa minerina indray ire tompoko a soava tsara ten'Andriamanitra daholo veloma daholo e Salam